Bonjour, bonsoir tsika rehetra. Manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana amintsika mandrakariva. Ny tompo nahitahantsika ny amin'ny asa mandrara, ny amin'ny fianarana sy amin'izay masana ny fiainantsika rehetra ary indrindra dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra. Any tokantrano ihany sy amin'ny toerana izay noana izao fampianarana izao. Mandroso isika ny amin'ny lesona ary ny zavatra andresantsika izany dia izao hoe fa tafiditra amin'ny afatry ny anjely fahatelo indray izany isika izao ka dia izay no hanovizantsika ny lesona. Dia manasa antsika indray ary hanaraka izao fampianarana izao azoto hatramin'ny farany kanefa ny alohan'ny fampianarana dia manasa antsika hiaraka hivavaka satria tsy mahay manao na inona na inona isika raha tsy mametraka ny fotoana eo am-pelantanan'ny tompo. Hivavaka isika ary. Tompo iray masina sy tsara indrindra izay any an-danitra. Reto indray izay mbola mivory eto anatrehanao amin'ity anio ity miara-mivavaka araka ny teninao manao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia foana aho. Matoky sy mino izay tompo fa eo anatrehanay ianao. Ary indrindra tsy mahay manao na inona na inona izay raha tsy mametraka izao fotoana izao am-pelantananao ka dia aoka raha ilay fanainao maheriny no hiasa aminay amin'ny fahafenoana. Ahafahako mampita izao afatra izao sy ahafahan'ny vahoakanao mandray ny fampianarana izay omenao azy ireo. Ka dia mitenena aminay iray fa voninkaina izay vahoakanao. Izay reto anefa Andriamanitra iray dia tsy manana fahamarinana na dia kely azy satria masina ianao. Ary izay tsy manam-pahamasinanao ianao tsy mahita ny davanao. Ka ninona ray hevitra ray nampisaraka anay taminao teo amin'ny fiainanay na amin'ny lafim-piainanay rehetra dia hifonanay aminao izany. Mamindraha fo aminay iray eo mamelany elokaina ianao. Fantatrao ny hetaheta-ponay ary fantatrao ny fifonana izay efa nasandratray teo anatrehanao. Ka ninona nalatsaka anay, ninona nameloka anay teo anatrehanao ka nandikana ny lalànao dia hifonanay aminao izany. Aokan'i Kristy Jesosy ilay ranao soa. Angatanay nadio isanasanay nafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary eo ka ilay ranao Jesosy nefa namitra-pihavanana aminay amin'ny raha izay any an-danitra. Dia fenoan'ny fanainao izay Andriamanitra eo masina izay ho masina anao satria masina ianao. Anjakao izao fotoana izao, anjakao ny toerana misy anay. Ary ny teninao manambara manao hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia ho kosa Satana. Ka aok'Andriamanitra tsy hanana anjara amin'izao fampianarana izao Satana na dia kely azy na amin'ny toerana azy misy anay na amin'ny fahasalamanay fa devoly Satana. Dia roasina amin'ny anaran'i Jesosy izy sy ny asany rehetra sy ny anjeliny rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana na dia kely azy. Levonina ianao ry Satana sy ny asanao rehetra ny amin'ny ran'i Kristy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na dia kely raha tsy manana anjara aminay na dia kely azy amin'ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana sy ny asany rehetra. Tsy manana anjara tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao na dia kely azy na amin'ny toerana izay misy anay na amin'izay masana ny fiainanay rehetra. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao. Mena voninahitra ny ianao ray. Dia iny Andriamanitra ray petraka im-bavaka mandraka riva am-pelantananao. Ireo olona izay sahirana amin'ny fivelomana. Sahirana eo amin'ny fitadiavana asa, sahirana eo amin'ny fandoavana ekolazy. Sahirana eo amin'ny fandoavana hofatrano sy ny fiakaran'ny vidim-piainana lafo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray io. Ianao efa miteny manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia hatitiko ihany. Ianao efa miteny manambara manao hoe katsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ary reto vahoakanao izay mandray izao fampianarana izao dia mikatsaka izany. Ka eny Andriamanitra tsy olombelona ianao ka handainga fa matoky ianao amin'ny teninao. Ka meteza raha eo hiasa hitantana ary hitahy ireto vahoakanao any ianao ka mezy anjara saza ho azy amin'izay mahakasika ny fiainana isan'andro. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. Eo ihany koa ireo izay manana ady any am-piasana, manana ady amin'ny mpiray vodi-rindrina, manana ady amin'ny fianakaviana ny amin'ny fanarahana izao lalana izao. Andriamanitra mampahirezo ny vahoakanao, atanjao ny finoany, mifandresena izy amin'ny ady sehatrehany ary indrindra Jesosy eo raiso ny entany rehetra. Fa raha ianao no mitondra izany dia ho maivana izy ireo ka ianao ny amin'ny fandresena ny tsirairay avy. Farany dia mivavaka izay ho an'izay tsy salama. Jesosy Tompo, fangio izy ireo amin'ny aretina izay mahazo azy. Ka naiza naiza toerana misy azy, ninona tsy fahasalamana ananany. Ka tonononao tokantrano izany izao amin'izao fotoana izao na hametrahana tanana na any amin'ny toerana izay nona ny fampianarana ny teninao. Dia aoka Andriamanitra hamindra fo ianao ka hanasitrana fa ho ianao hainy mino ny zavatra rehetra.
aokan' Jesosy tompo ny diakapoka taminao ny anasitrananao ireo izay marary ka hivavahana amin'izao fotoana izao sy hametrahana tanana ny tokantrano any. Enoa ny fitarainany tsirairay avy Jesosy io. Mamindrafo amin'ny tsirairay avy ianao ka aoka tompo ho anasitrana ny ainao. Amin'ny anaran'i Kristy dia mitenena iray fa voninkain'izay vaokanao. Halleluia. Amen. Irosoarintsika ny amin'ny lesona ka namaranantsika ny lesona tamin'ny farany iny moa zany dia zao hoe amin'ilay fianjaran'ny Babilôna zany dia zao rehefa mitondra ny hafatra ity anjely fahatelo ity dia zao hoe zavatra anankiroa zany ny azo tsoahana amin'ilay hafatrilay anjely fahatelo mikasika an'ilay fianjaran'ny Babilôna izay lazaina amin'ilay hafatrilay anjely faharoa. Dia inona ary zany no hafatra voalohany izay resantsika dia mikasika ny amin'ny hoe ny vokatra raisin'ny valan'ny Babilôna zany mikasika ny amin'ilay fianjaran'ny Babilôna ka izay ny zavatra resahany mantsy atao amin'ilay hafatrilay anjely fahatelo. Izany hoe loza arak'ilay nyresantsika raha verenantsika vakina kely fotsiny ilay izy mba hahafahantsika zany miverinao amin'ilay contexte zany. Dia zao ny teneniny eo amin'ilay hafatrilay anjely fahatelo vakitsika kely motsiny ilay izy. Ary nisy roay koza izy dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andrana eo amin'ny tanany dia izy koa nisy sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofary eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsara ny andro na alina izy izay miankohaka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny na izay mandray mariky ny anarany. Raha misy miankohaka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny androna amin'ny tanany dia izy koa nisy sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra. Zavatra resantsika farany moa dia niresakitsika nanao hoe eo amin'ilay hafatry ny anjely faharoa ilay anjely mitondra ny hafatra manao hoe ravarava Babilôna lehibe izy izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerany noho ny fitsangatsangana. Eo amin'ny hafatry ny anjely fahatelo nefa izy dia miteny manao hoe raha misy miankohaka ozy izy eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andrina eo amin'ny tanany dia izy koa nisy sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra ozy izy. Dia ny zavatra resantsika teo dia zao hoe tamin'ny farany dia zao hoe inona moa ty ilay divay ny fahatezeran'Andriamanitra ty izay ampisotroana ny olona zany izay miankohaka eo alohan'ny sarin'ny bibidia na mandray marika eo amin'ny tanany. Dia io zany mifandray ihany amin'ilay kapokan'ny fijangajangana izay nampisotroany Babilôna any firenena satria ilay izy hoe kapokan'ny divay ny fahatezerana noho ny fijangajangana ndresantsika farany. Dia ilay kapoka ampisotroany bibidia ny olona zany satria rehefa misotro an'iny zany ny vahoakan'ny bibidia le kapokan'ny divay ny fijangajangana dia zao hoe mamy ilay olona zany izay misotro an'iny kapoka iny ka rehefa mamy izy zany dia zao tsy tompon'ny tenany intsony izy satria tafaray anatin'ny fijangajangana zany izy miaraka amin'ny Babilôna. Ny vokatra nefa dia zao ozy izy ato amin'ny hafatry ny anjely telo amin'izay zany manao hoe raha misy ozy izy olona miankohaka eo alohan'ny bibidia na eo alohan'ny sariny dia izy koa ny maninona ozy izy no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany izay tsy miaroaro zavatra ozy izy. Izany hoe ilay kapoka zany izay nampisotroany bibidia ny vahoaka ka nahamamy ny vahoakany ka nampiray ny vahoakany tamin'ny fijangajangana tamin'ny bibidia dia lasa iny koa zany no iny ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany hoe ny ratsy ataonao ihany zany no miverina aminao satria ianao zany nanolo tena hijangajanga hiaraka ny bibidia nisotro ny kapokan'ny bibidia dia vokatra izay zavatra nataonao ihany dia izay ihany no manino no hitsarananao zany. Ny ratsy atao izy no miverina eo le ohatran'le tanareo le misy le a Madagasikara ohatrany hoe misy fasana reny dia aza manondro ny fasana io fa andreo dia boka sy ny sisa sy ny sisa dia na le mitoraka vato amin'ny fasana ny ankizy moa manao fahadalàna tahaka an'izany dia misy an'le fomba fiteny izay miteny gasy manao hoe elan'ny toratrahana izy ka navovo masinangatra ka arakaraky ny anaovanao an'io zany ny voamaika maninona iny ihany nitondra loza ao anao dia izay mihitsy izy arakaraka ny sotronao ny divain'ny fijangajangana
dia izay zany no sazy azo anao ny zavatra ataon'ny olombelona ihany zany no mitsara zany hoe le kapoka ny divain'ny fijangajangany zany lasa hoe divain'inona divain'ny fahatezeran'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'ny Babilôna araka ny resantsika ka ny vokatra zany ho an'ny Babilôna zay le teneniko teo hoe ny zavatra roa zany ny azo tsoahana amin'le fianjeran'ny Babilôna. Ny zavatra tsoahana voalohany zany dia mikasika ny valan'ny Babilôna ary eo amin'ny 9 manao hoe raha verenantsika vakina le izy manao hoe eo amin'le tapan'ny faharoa vakitsika mihitsy tsy manina le 9 ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feomahery hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny taniny raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanana ozy izy dia eo ilay zavatra andresantsika teo hoe ny lozanjo azy zany satria izy nandray ny marika ny bibidia teo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanany raha misy miankohaka izy izy eo alohan'ny bibidia sy eo alohan'ny sariny satria izy zany niankohaka teo alohan'ny bibidia sy niankohaka teo amin'ny sariny bibidia dia zao ny destin zany na ny anjarany zany dia mitovy amin'ny anjara zay omenany bibidia satria lasa mitovy amin'ny bibidia izy dia inona moa ny anjaran'ny bibidia dia fantatsika tsara rava Babilôna lehibe zay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana ka ny anjaran'ny bibidia dia faharavana ka raha misotro zany ianao ny divain'ny bibidia satria niankohaka tamin'ny bibidia ianao sy niankohaka tamin'ny sariny dia ny anjaranao zany dia mitovy amin'ny anjaran'ny bibidia faharavana sy fahafatesana koa zany no miandry ianao zay no mahatonga zay miteny eo amin'ny 10 manao hoe aveliko tsara izy raha eo amin'ny tapan'ny faharoa 9 dia toizako eo amin'ny 10 raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra ny anjaran'ny bibidia dia zao efa faharavana hoe rava Babilôna lehibe ka raha misotro le divain'ny fijangajangana ianao satria niray tamin'ny fijangajangana tamin'ny bibidia dia ahoana izy dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerana tsy miaroaro zavatra ozy izy zany hoe misotro le divain'ny fahatezeranaandriamanitra zany hoe ny loza azo anao zany dia mifanandrify amin'ny faharatsiana sy ny fahavetavetana zay nataonao satria ianao niray tamin'ny bibidia niankohaka teo anatrehany niankohaka teo alohan'ny sariny niarany jangajanga tamin'ny fotom-pampianarana zay nomeny dia zao ny anjaranao zany dia mitovy amin'izay ny anjaranao izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra ozy izy dia zay no natonga ny teny teo manao hoe ilay dovaian'ny Babilôna zany zay nahamamy vahoakan'ny Babilôna dia mifandray amin'le divain'ny fahatezeran'Andriamanitra mifandray amin'le divain'ny fahatezeran'Andriamanitra satria izy satria Babilôna no nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana dia mifandray zany io mifandray io lasa le araka ny tenena teo lasa le divaian'ny Babilôna zay nisotronin'ny olona na hamamo azy no divay ihany koa le fahatezeran'Andriamanitra ka raha vao misotro zany ianao averiko tsara raha vao misotro ianao le divain'ny Babilôna divain'ny fijangajangana dia zao misotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zany ianao amin'izay fotoana zay ireto vahoaka ny Babilôna reto nefa zany dia zao victime ninona izy reto victime ny loza manjo azy zany dia vokatry ny nofinofy sy ny revirevy zay niraisiny tao Babilôna ny amin'ny fahamamony satria fantatsika tsara tamin'ny fampianarana farany fa rehefa misotro ny olona anankiray dia tsy tompon'ny tenany intsony satria mamo izy dia lasa miainao anatin'ny inona izy miainao anatin'ny illusion izy miainao anatin'ny nofinofy izy miainao anatin'ny revirevy izy zany hoe tsy miainao anatin'ny réalité zany izy ny tena marina ary ny fiainana zay omeny Babilôna tadidio tsara fa tsy miainao anatin'ny réalité ny olona zany mahita ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia variana
kanefa ino io zavatra omeny Babilôna io nge le fitaka be hoe io le antsoina hoe amin'ny teny frantsay izy mystification. Zany hoe fitaka zany ny zavatra misy hitantsika amin'izao fotoana zao. Ny rendrarendra, ny arena, ny vola, ny voninahitra, sy ny sisa sy zavatra mirentirentira fitaka daholo zany io satria zay misotro an'io zany dia mamy daholo zao tontolo zao. Zay mahatonga veriko foana le izy zany tamin'ny fampianarana farany io hoe ny vahoakan'Andriamanitra hozy ny apôstôly Paoly dia hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ antany. Satria ny zavatra ara-tany dia zavatra ara-nofo izay mitondra anao amin'iny ao anatin'ny fijangajangana sy ny fahalotoana sy ny faharatsiana. Dia ny olona vahoakan'ny Babilôna zany mamy izy eo anatin'izay. Zany hoe tsy miaino anatin'ny réalité intsony izy. Ny vahoakan'Andriamanitra miaino anatin'ny réalité satria nahoana mibanjina le fiainana any akoatra izy. Any le tena fiainana fa le fiainana eto zavatra illusoire fotsiny ihany, nofinofo sy revirevy fotsiny. Dia tsy mametraka an'izay idéaliny eto tany izay tsy fa any an-danitra ny idéaliny. Zay le hoe ataoko fantiantoka ny zavatra rehetra, ataoko taimboraka ny zavatra rehetra. Fa vahoakan'ny Babilôna dia zao izy tsy manana an'izay fijery lavitra zay hoe fiainana mandrakizay fa le zavatra hita maso ankehitriny no banjininy, dia iny ny fantohany, iny ny anteherany, nefa fitaka io zavatra io. Dia arakaraka ny sotroany zany ilay divain'ny Babilôna dia zao vao maika izy very. Arakaraka ny mahavery azy koa nefany vao maika isotroana. Dia ohatran'ireny olona misotro toaka ireny, jereo tsara ny olona rehefa misotro toaka. Inona ny zavatra misy? Ny olona zany rehefa misotro toaka zany ohatran'ny hoe mba hanesorany ny problème sy ny zavatra maro samihafa izay mahazo amin'ny fiainany. Dia rehefa misava kely anefa iny toaka iny, dia vao maika izy misotro satria nahoana tsy tia niveriny izay zavatra izay. Dia lasa vao maika izy zany lasa alkoolika, vao maika apotika ny fiainany. Dia ohatr'izay koa ny mpanota. Arakaraka ny anontany vao maika izy manota. Rehefa tsy miala amin'izay fahotana izay na mibebaka. Zany hoe ny ota zany miampiota foana. Ohatr'izay koa ny mpanota. Raha zavatra mandangy ianao vao maika ianao mandanga foana. Vao maika ianao manao zavatra ratsy anankiray ianao dia tsy tianao fantatra iny fa vao maika indray ianao manao zavatra ratsy anankiray ialana amin'iny dia mitombo. Ohatr'izay ihany koa ny mpanan-karena. Ireo olona efa fampanifoefo be ireo milliardaire ireo. Efa hitanao hoe manan-karena be zao izy, mbola ataony ihany izay hampanan-karena azy. Satria nahoana? Le faniriana ao anatiny zany mangetaetan'izay foana. Hoe vao maika te hanana. Dia ohatr'izay ngely izy. Tsy mba mijery zany hoe ahoana reto mahantra reto na teo amin'ny firenena malagasy ary fa ahoana ny hamenona ny paosy. Ho an'ireo izay mpitondra fanjakana moa indrindraindrindra zany. Tsy hanonona anarany tsika fa misy zany teo fitondram-panjakana zany. Izay mampanankarena ny tenany. Dia izay zany izy hoe amin'ny teny frantsay hoe jamais rassasié. Zany hoe tsy mety mionona zany, tsy mety voky. Fa atao foana izay nanana. Dia ohatr'izay mihitsy zany le izy eto. Arakaraka ny isotrony vao maika mahavery azy, arakaraka ny mahavery azy vao maika isotrony. Dia izay nge le zavatra nitranga tany amin'ilay tilikambon'i Babely. Inona moa ny zavatra nitranga tany amin'ny tilikambon'i Babely? Zavatra nitranga tany dia zao hoe rehefa nikambana ny mponina ambonin'ny tany dia niteny izy nanao hoe andaotsika hozy izy. Verenantsika nge izay ao amin'ny Genesis 1:10 dia ny andininy 7 sy ny 8. Genesis 1:10 dia vakiantsika ny andininy 7 sy ny 8. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niresadresaka hoe izy rehefa nikambana zany ny mponina ambonin'ny tany satria fiteny iray ihany fiteniny. Andeha isika izy ianao biriky ka andoatra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrehitra. Ary hoy izy andeha isika anao tanàna sy tilikambo ho antsika ka ny tampony atakatra ny lanitra dia anao izay azahoantsika laza fandrao ely eny ambonin'ny tany rehetra
isika. Dia moa ilay zavatra niresahako farany tamin'ny resaka farany hoe ny zavatra misy taloha ihany angeny miverina amin'izao fotoana izao. Inona moa ny zavatra misy maneran-tany? Eo ilay hoe ONU, Organisation des Nations Unies. Fitambaran'ny firenena rehetra mba tsy hisarahana. Eo ilay resaka hoe nouvel ordre mondial, asiana ordre hoe rindra anankiray manokana mifehin'izao tontolo izao. Eo ilay hoe mondialisation, resaka économie mondiale, hoe tambarana ny économie mondiale. Dia misy moa tsy manaiky izay ny mahatonga ilay guerre en Ukraine, izay ny mahatonga ilay guerre en Iran amin'izao fotoana izao. Satria mametraka ilay nouvel ordre mondial. Dia ny zavatra misy dia ity, andeha isika hozy izy miverimberina ilay izy. Ary hoy izy, andeha isika hozy izy. Resadresaka izy. Resadresaka ho izy, andeha isika hanao briky sy andoatra sy tsara, andeha isika. Ary ny briky nataony solombato ary ny asvalta nataony solondritra. Dia mbola ny teny fanondroa indray, ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika. Le tilikambo besaky ny grande ville be reny zany. Ka ny tampony atakatra ny lanitra dia jereo fa fifaninanana izy ny matakatra. Ilay any Dubai moa no fantatra hoe avy indrindra 1 kilomètre et demi ny lavan'ilay tilikambo. Avo ange zany. Fifaninanana zany ilay izy. Andeha isika atakatra ny lanitra. Nefa ny lanitra ange ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Vokatra dia izay nefa ny zavatra natao tao Ninive. Vokatra an'izay dia izao ny saran'Andriamanitra ny firenena rehetra. Fa amin'izao fotoana izao nefa ny mamerina ny ray. Io zavatra natao tany Ninive io nivoaka an'Andriamanitra. Le hiaraka andeha isika. Satria izay mihitsy ilay zavatra teneniny eo. Ary hoy izy, andeha isika hanao tilikambo ho atsika, ho any an-tampony natakatra ny lanitra, dia hanao izay azotsika laza. Dia toy izany, fandrao hiaila eny ambonin'ny tany rehetra isika, andao dia ho tafasaraka isika. Ka ny tanjony dia izao hikambana ho iray. Zany hoe arakaraka ny zavatra ataonao zany, zany hoe tsy mety rasa zeo, tsy mety malala olona fa atao. Misy tandrona sasarina zany io. Fa ny tanjona ny amin'izay nefa inona ny tanjona amin'izay dia izao. L'exclusion de Dieu ny tanjona amin'izay zany. Le fanasoran'Andriamanitra hoe izay tsy mila anao fa izay mahavita tena. Izay mahavita tena. Ka le fametrahany an'izay toerana izay zany dia manao azy iny izy. Manao azo Andriamanitra izy. Manao défi amin'Andriamanitra izy. Nefa tsy fantany fa olombelona ihany izy. Dia hitantsika koa izay ao anatin'ilay devisen'ny Jeux olympiques. Manana devise ny Jeux olympiques na ny CIO mantsy le comité international ny olympique zany. Dia fantatsika tsara ny anarantsika teto io tamin'ilay resaka hoe Jeux olympiques 2024 farany teo teto Paris no nanaovana le izy. Hoe ny Jeux olympiques dia averiko tsara. Fa zany le olympique mantsy dia avy amin'ilay hoe Olympe. Io Olympe io temple io, tempoly io. Any Grèce no misy anazy io. Ka io tempoly io dia tempoly natokana ho an'ny Zeus zany. Zeus zany dia Andriamanitra tsampy izany. Ary io sampy io dia izy ny eo ambadika an'io Zeus io. Satana mihitsy ny eo ambadika an'io Zeus io satria tenenin'ny soratra masina izy manao hoe eo amin'ilay tempolin'ny Zeus na eo amin'ny altara fanaterana fanatitra ho an'i Zeus dia natsoina ao anatin'ny soratra masina manao hoe sinagoga ny Satana izany toerana izany. Zany hoe Satana mihitsy zany eo ambadika ilay Zeus. Ary amin'ny Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao, Andriamanitra sampy izay resahana, dia Zeus no ambony indrindra. Izy no Andriamanitra ny Andriamanitra sampy rehetra manerana an'izao tontolo izao satria Satana ny eo ambadika an'io zany. Dia les Jeux olympiques zany natao amin'inona izy io? Natao hanomezana voninahitra ho an'i Zeus satria rehefa tonga ny fotoana izay hanomezana voninahitra an'i Zeus tamin'ny androny. Dia izao hoe misy organisation sportive zany eo amin'ny toerana io, eo amin'ilay Olympe io, eo amin'ilay toerana Olympe io, dia misy fifaninanana rehetrarehetra io, karazana sport. Dia ho fanomezana voninahitra an'i Zeus izay zavatra izay. Ny zavatra misy anefany hatramin'izao mbola misy zany io resaka hoe Jeux olympiques io. Lasa ohatrany hoe endrika hoe jeu le izy.
fa endrika ara-panahy io zavatra io satria averiko tsara satana ny eo ambadika an'io de manana devise ny Jeux olympiques satria mantsy sika miresaka ny zavatra resahantsika eto de le hoe andeha isika le hoe fikambanana zany manao an'le hoe exclusion de Dieu na le hoe fanalana an'Andriamanitra zany de ny zavatra anankiray de ty le devise-ny zareo na ny valeur olympique ny zareo de composé de 4 mots latins zany hoe teny efatra no mameno an'io valeur io amin'ny teny latinina le izy de zao le izy manao hoe situs altus fortus communitaire ny dikan'izay de adika kely izy ny dikan'le situs plus vite ny dikan'le altus plus haut ny dikan'ny fortus plus fort ny dikan'le communitaire ensemble zany hoe plus vite plus haut plus fort ensemble de raha dika amin'ny teny gasy de hoe aingana kokoa ambony kokoa mahery kokoa isika rehetra averiko tsara aingana kokoa ambony kokoa mahery kokoa isika rehetra zany hoe iza zany no asandratra io le olona zany no asandratra io le olona no asandratra io ka izy io zany tany am-boalohany da 1891 no nanaovana anazy io voalohany ary iza no nanao anazy de prêtre katolika no nanao anazy io voalohany le hoe Henri Didon zay nanao anazy tamin'ny 7 mars 1891 prêtre dominicain izy io de ny lehibe ny CIO tamin'izany fotoana zany izay fondateur ny CIO atsona hoe izy zany namorona an'le CIO le hoe comité international olympique atsona hoe le baron Pierre de Coubertin tamin'ny 1894 no niraisy ny tenin'io pretra io zany de natsofiny tao anatin'ny comité olympique le hoe situs altus fortus io tamin'ny 1894 zany no natsofoany an'izay tao anatin'ny comité olympique tao à Sorbonne tao à Paris nanaovana anazy de io lehibe an'ny CIO io zany le baron Pierre de Coubertin io no napiditra n'le valeur io zany na io symbole io lasa hoe symbole olympique hoe situs altus fortus zany hoe le hoe aingana kokoa ambony kokoa mahery kokoa fa tamin'ny 2021 farany teo zany de novainy zareo le izy nampiny an'le hoe communitaire le hoe ensemble tsy hoe mahery kokoa tsy hoe aingana kokoa ambony kokoa mahery kokoa fa nampina an'le hoe isika rehetra satria le vondrona iraisana manerana an'izao tontolo zao andeha isika anao an'izao andeha isika ka ny hevitra an'io zany de zao hoe atao zany zay hoe hitombona hatrany satria miezaka hatratra an'ilay fataterahana zany izy miezaka le hatratra an'le fioarana zany izy na eo amin'ny lafiny ara-batana na eo amin'ny lafiny ara-tsaina zay zany ny tanjony hoe hitombo hatrany ka ny tanjona de zao ahatratra an'ilay fatanterahana sy fioarana tsy tampitsohatra na eo amin'ny lafiny ara-batana na eo amin'ny lafiny ara-tsaina ny olombelona no asandratra amin'izany zavatra zany zay le tour de babela zany zay le tilikambon'ny babela de raha mijery sika am'le musée olympique zany any Lausanne any Suisse misy musée olympique io de ao anatin'le musée olympique io misy flamme olympique eo ampovoany eo misy flamme olympique zany io misy an'le afo olympique zany eo ampovoany eo de manodidina an'le flamme olympique misy soratra hoe situs altus fortus le hoe aingana kokoa ambony kokoa mahery kokoa de misy tsangam-baton'olona anankiray io io tsangam-bato io ngamba maneho an'le sarin'le Coubertin le fondateur de eo ambanin'io tsangam-bato io misy plaque io de inona ny soratra eo amin'le plaque io zany de le soratra eo manao hoe
le feu olympique éclaire le monde. Ny afon'ny olympique izy izy manazava an'izao tontolo zao. Inona moa le olympe? Temple an'i Zeus ange zany. Zany hoe Zeus zany no manazava an'izao tontolo zao. Satana zany no manazava an'izao tontolo zao. Loza ange zany. De raha mijerytsika ny médaille an'ny Jeux olympiques, ny Jeux d'hiver tamin'ny 1948, de le médaille d'or omenanao iny zany, natao hoe médaille de bronze, ny médaille d'or iny mena, de am'le boribory iny de inona soratra amin'iny? Misy sarin'olona ao anatin'le izy, de mandoalika le olona. Miboridana izy mandoalika de mitondra le flamme olympique, de misy soratra hoe Situs, Altius, Fortius. Le hoe aingana kokoa, ambony kokoa, mahery kokoa. De mananatra le afo izy. De hoe flamme olympique io manazava n'izao tontolo zao. Ora olona. Zava-doza nge, rehefa tsy minokatra amin'ny masonao no de zava-doza. Zany le hoe mamo izao tontolo izao. Mamo. Miray amin'ny fijangajangana. Mamo. Miainao anatin'ny nofinofy sy revirevy. Nefa mitondra amin'iny, mitondra amin'ny fahaverezana sy mitondra amin'ny fahafatesana. Ka izay tanjona amin'ny maha-olombelona zay zany, zay hitantsika amin'izay Olympia, de hitantsika koa zay misetry ny pouvoir politique zany. Inona moa le pouvoir politique? Eo le ady la politique hoe iza ny mahery kokoa, iza ny matanjaka koa, de mifaninana, misy akanitsaka mihitsy eo. Atao zay azahoana pouvoir. De hitantsika inge zany tamin'ny andron'ny Daniel Mpaminany. Daniel Mpaminany rehefa nasandratry ny mpanjaka, lasa hoe izy ny lehibe amin'ny tandapa rehetra, na hoe ny intendant teo amin'ny fanjakana zany. De tezitra reo hafa reo hoe mahinona izy no ambonitsika. De nataon'izy ireo zay fomba ananjerana ny Daniel teo. Zay le hoe coup politique zany. Efa tamin'izany de nisy zany zavatra zany. Ary eo amin'ny lafin'ny sehatra ara-piasana koa na eo amin'ny aran'asa, de misy le hoe carrière. De miezaka ny olona hoe hanao carrière amin'ny fiainana ka zay azo hitsahana de hitsahana écrasena. Le zavatra atao eto zany, zay meny Satana eto de zao, maninona? Akanitsaka io. Tsy akitsitsy io. Satria zay le hoe mahery kokoa. Zay le hoe aingana kokoa, mahery kokoa, ambony kokoa. Satria le olona no sandratra amin'izay fotoana zay, de akanitsaka io. Satria compétition zany izy tiako. De miseho nge le ratsy fanahy am'izay. Ohatra ny olona mpanao ratsy any io. Ahoana ozy izy ny any amin'ny ohabolana any? Ny olona manao ratsy ozy izy de zao. Tsy mahita tory izy. Ratsy navita nanao ratsy aloha tamin'ity an'io ty. Zany hoe raha te hatory tsara izy ny alina de manao ratsy aloha izy androany de am'izay izy mahita tory tsara. Loza nge zany rareo, loza nge zany. Fa ny am'izany zavatra rehetra zany, ny am'izany azakazaka rehetra rehetra zany, ny am'izany firodroana rehetra zany, sy ny asa rehetra zany de zao, zay zavatra misy tao amin'ity tany ity zany, zay mampiazakazaka ny olona rehetra. De voalaza io fa hoana? Lasa setroka avokoa io rehetra io. Lasa setroka io, satria mazava nge le teny. Hoe ho an'izay, maninona ozy izy? Miankohaka eo alohan'ny biby disy, eo alohan'ny sariny. De maninona? Verenako vakina le izy teo. Andininy fasify tapany faharoa. Raha misy miankohaka eo alohan'ny biby disy ny sariny, ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany. Andininy fahafolo. De izy koa no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, zay nahidina tao anatin'ny kapokan'ny fahatezerana, tsy miaro ary zavatra. De inona io divay ny fahatezerana io? Sady ampijaliana amin'ny afo sy solifara, eo anatrehan'ny anjelimasina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay. Ary tsy manam-pitsarana na andro lalina zay miankohaka eo amin'ny biby disy ny sariny sy zay mandray ny mariky ny anarany. Zany hoe io zavatra illusoire io zany, io nofinofy zay iainany vahoaka ny bibidia rehetra. Ho lasa setroka ihany io rehetra io satria hoana? Ho levon'ny afo io zany. Ho levon'ny afo zany io.
ka le fahatezeran'Andriamanitra zao dia andorana iny andoro an'io rehetrarehetra io zay zavatra hitantsika rehetra amin'izao fotoana zao io azakazaka ataontsika io dia ho levon'ny afo raha miteny izy hoe rava Babilôna lehibe ho rava zany ty tanànan'ny Babilôna zay misy atsika rehetrarehetra ty manerana an'izao tontolo zao satria Babilôna no manjaka amin'izao rehetra zao ny zavatra misy tsy hoe le tanàna ihany no rava fa zay misotro le divay ny fijangajangana koa dia ho rava satria ny anjara zay omena amin'ny Babilôna dia omena ny vahoakany ihany koa faharavana koa zany zay mahatonga hoe lasa setroka avokoa na ny tanànan'ny Babilôna na ny vahoakan'ny Babilôna dia izay mahatonga azy miteny eto raha vakitsika leo amin'le andininy 10 teo tapany farany dia ozy izy manao hoe sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatreny anjelimasina sy eo anatreny zanak'ondry izy sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatreny anjelimasina sy eo anatreny zanak'ondry izy ampijaliana amin'ny afo izy sy ny solofara io fiteny io zany dia izao hoe mampatsiaro antsika zany io an'ilay loasahany noma satria raha miteny izy ho ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara dia toy izany le vaky teny ary ny setroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay izany hoe fandatsana zany io teny io fandatsana io teny io zay nomeny satria mampatsiahantsika an'ilay loasahany noma io moa le zavatra andresahako teo hoe ny ratsy atao ihany zany dia nitody miverina ho ny fitenenana zany dia maneho zany le hoe fampijaliana amin'ny afo sy ny solofara ka hoe ny setroky ny fijaliana io dia miakatra mandrakizay ozy izy dia maneho an'ilay loasahany noma io ka inona moa ny zavatra nitranga tamin'ny loasahany noma ty teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely voalohany aloha dia zao le loasahany noma dia adika izy io avy amin'ny teny hebreo atsoina hoe geinom le geinom zany atsoina hoe loasahany noma avy amin'io geinom io nefa nahazona le teny hoe gehena inona moa le gehena nge le atsoina hoe afobe le gehena le atsoina hoe afobe ka na tonga an'io gehena io zany na le afobe io dia avy amin'le loasahany noma zany no nahatonga an'io satria teo amin'ny loasahany noma io zay any atsimon'ny Jerosalema no misy anazy io dia teo no nanaterana fanatitra ho an'ny Moloka ka iza ny aterina fanatitra io ho an'ny Moloka zany hoe Andriamanitra tsampy zany io Moloka io satria marihana fa ny zanak'Israely dia nivadika tamin'Andriamanitra matetika foana ka dia nanompo andriamanitra hafa ihany koa ka rehefa manatitra fanatitra ho an'ny Moloka izy dia fanatitra inona no angatahan'ny Moloka ny zanak'izy ireo no asian'ny Moloka aterina atao fanatitra dia dorana eo amin'ny loasahany noma io zany le zaza atao fanatitra ho an'ny Moloka dia jereo tsara fa zao ny tenenina ty amin'ny Salamo 400 ahoana izy aty amin'ny Salamo 400 raha vakitsika le izy hitantsika ty miresaka an'izany zany Salamo 400 Salamo 400 dia ny andininy 730 izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eny nandatsaka raha marina izy dia nirahany zanany lahy sy ny zanany vavy izay novonono fanatitra ho an'ny sampin'ny Kanana ka dia nametavetany tany tamin'ny raha izy zava-doza ngeny nataony zanak'Israely eny nandatsaka raha marina izy dia nirahany zanany lahy sy ny zanany vavy izay novonono ho fanatitra ho an'ny sampin'ny Kanana ka dia nametavetany tany tamin'ny raha izy dia ahoana ozy izy Jeremia miresaka anazy io aty amin'ny Jeremia 7 Jeremia 7 andininy faraky amin'ny telopolo Jeremia 7 andininy faraky amin'ny telopolo dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy andininy faraky amin'ny telopolo ary izy nanorina ireo fitoerana avo any Tofeta izay eo amin'ny loasahany taranaki noma andoroan'ny zanany lahy sy ny zanany vavy amin'ny afo nefa zavatra tsy mba nandidiko natao an-tsaiko akory aza izany nanorina fitoerana avo any Tofeta ozy izy eo amin'ny loasahany taranaki noma andoroan'ny zanany lahy sy ny zanany vavy amin'ny afo
nefa zavatra tsy mba nandidiko natao an-tsaiko akory aza izany Andriamanitra tsy nandidy azy eo manaovan'izany fa de tena nanompo sampy ny zanak'Israely naterino an'ny Moloka ny zanany lahy sy ny zanany vavy nandatsaka raha marina izy de tamin'ny androny Josia mpanjaka de zao inona zavatra nataony Josia mpanjaka satria Josia mpanjaka de niverina tamin'Andriamanitra nanompo an'Andriamanitra de novetavetainy Josia ireo toerana tsoina hoe toerana avo fanaovana tsampy ireo zay nanaterina fanatitra ho an'Andriamanitra hafa na nandorona ny zanak'Israely ho an'ny Moloka de nataony novetavetainy Josia ireo nataony tsy azo anaovana ivavahana amin'ny sampy intsony zany hoe nataony zavatra maharikorikony teo amin'le toerana zany nopotehiny sy noravany ary nataony tsinitsininy novetavetainy mihitsy de jereo ny antenenina aty amin'ny Mpanjaka faharoa no makitsika anazy Mpanjaka faharoa 7:20 de ny 10:10 Mpanjaka faharoa de 7:20 de ny 10:10 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary nolotoiny koa Tofeta izay eo amin'ny lohasahan'ny taranaka Inoma mba tsy hisy hampandeny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo any Moloka intsony nolotoiny koa Tofeta izay eo amin'ny lohasahan'ny taranaka Inoma mba tsy hampandeny zanany lahy na ny zanaka vavy hamaky ny afo ho any Moloka intsony inona moa le toerana avo tsampy io zany fa le toerana anompon'Andriamanitra hafa ao Madagasikara nge fianana toerana avo zany zay anaovana sampy misy zao le any Andrebabe any amin'ny faritra Fianaratsoa iny zany misy amin'ny faritra Tsirabe eny any Ankaratra misy eny Ambohidratrimo eny ny toerana avo misy zany na eny amin'ny Rova raha misy zany toerana avo zany hoe le toerana avo fanaovan-tsampy io zany mitovy amin'le toerana avo voalaza atao anatin'ny soratra masina satria toerana natao ho an'ny sampy rery ary ny sampy efa ndresantsika teto fa izy any ao ambadiky ny sampy ny devolony ao ambadiky ny sampy devolony ao ambadiky ny sampy ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izay averiko tsara lizy so de miteny re de manonona fanontany averenako tsika vakina kely ny aty amin'ny Korintianina 1:10 vakitsika kely zay Korintianina 1:10 Korintianina 1:10 de vakitsika ny 20 vakitsika ny 20 sy ny 20 20 sy ny 20 de zao mivaky ny teny ao no izy inona ary nolazaiko mety ho zavatra va ny ena aterina amin'ny sampy na mety ho zavatra va ny sampy mety ho zavatra va ny sampy de toy izany tsia fa zay zavatra ateriny jentilisa ho fanatitra de ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra tsia fa ny zavatra ateriny jentilisa ho fanatitra de ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo sy zavatra aterina amin'ireny toerana tsampy ireny zany de aterinao amin'ny demonia satria demonia zany ny ao ambadika an'ireny de hoy izy Andriamanitra tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo ny fikambananao amin'ny sampy zany de fiombonanao amin'ny demonia de normal be rehefa tonga teo amin'ny nanjaky Josia mpanjaka satria niverina tamin'Andriamanitra izy de novetavetainy reny toerana ireny satria nahoana demonia ireny fanatitra ho an'ny demonia no aterina amin'ireny de zany teny reny toeran-tsampy ao Madagasikara rehetrarehetra reny toeran'ny demonia daholo reny satria maka le toeran'Andriamanitra izy anomponana azy fa Josia de zao noravany ireny hôtely tsampy ireny nidorany reny hôtely tsampy ireny ary tsy vitany hoe nidorany fa le prehetran'ny hôtely tsampy ireny de zao nodorany Josia teo ambonin'le altara fandorom-panatitra ihany koa iza moa le prehetran'ny hôtely tsampy ireny fa reny ange le ohatran'le mitovy amin'ny eo amintsika ao Madagasikara antsoina hoe ombiasy piskidy dadarabe sy ny sisa tsy haiko zay mety fomba ilazana azy
reny le olona manao fisoronana amin'ireny toeratsampy ireny, le mandray ny fanatitra zay aterin'ny olona, mivavaka ho an'ny olona amin'ireny toerana tsampy ireny, ka mitazy amin'ny razana sy ny sisa sy ny sisa. Reny le piretran'ny hôtely tsampy ireny na ny alitaratsampy. Reny anefa tamin'ny andron'ny Josy Ampanjaka dia zao. Tsy le alitara ihany no nidoran'ny Josy Ampanjaka na nipotehina, fa reny piretra reny nidoran'ny niaraka teo ambonin'ny alitara teo. No vetavetain'ny Josy azy zany le toerana. Dia izay le teneniko reny nombiasy zany ny mpisikidiny, ny mpilalao ody rehetra. Ary ingany eo satria manompo any devoly reny zany. Dia jereo fa izay no voasoratra ato, tsy mamorona an'izany. Mpanjaka faharoa toko 720. Andininy 20 izy miresaka amin'izay. Mpanjaka faharoa toko 20. Toko 720 azafady. Mpanjaka faharoa toko 720. Dia ny andininy 20. Mpanjaka faharoa toko 720 dia ny andininy 20. Ary ny mpisorona rehetra izay teo dia ny mpisorona amin'ny fitoerana avo, novonoina teo ambonin'ny alitara, sady nandoro taolan'olona teo koa izy dia niverina nakany Jerosalema. Ary ny mpisorona rehetra izay teo dia ny mpisorona amin'ny fitoerana avo, novonony teo ambonin'ny alitara, sady nandoro taolan'olona teo koa izy dia niverina nakany Jerosalema. Novonony teo amin'ny alitara, novonony Josia teo amin'ny alitara. Dia rehefa avy eo nidorany teo ny taolany ireny, nidorany. Ndraha zany nisy zavatra ohatran'ny hoe zavatra ohatran'ny hoe satria zavatra marikoriko ange zany, zava-betaveta ange zany. Satria ho an'ny démonie zany. Misy zavatra zay tonga ato an-tsaiko ato dia mampanina mampangorongoro ana miresaka ilay izy ary na mieritreritra ilay izy. Mpitondra fivavahana anankiray ao Madagasikara, za tsy hanonona fa dia mety malala an'izany tsika. Nirotsaka izy ho président ny République. Dia ren'le piretran'ny alitaratsampy ireny no manositra azy eo amin'ilay sehatra zany zay feno vahoaka eo, hoe ametraka azy ho mpitondra fanjakana. Raolo, manompo ny démonie ireny olona ireny. Mety ho tezitra amiko zao re zay zany lazainao fa manompo an'izany. Tsy izany no miteny an'izany aho fa ny soratra masina. Hoe ny sampy dia ho an'ny démonia. Ary hozy Andriamanitra hoe tsy tiako mpiombona amin'ny démonia nareo hozy izy. Nefa le mpitondra fivavahana io dia niombona tamin'izareo. Raolo, zay ny teneko hoe mampangovotra aho zany, mampiororo aho zany. Fa tsy mpiombona amin'ny démonie tsika. Raha an'Andriamanitra ianao tsy mpiombona amin'ny démonie zany ianao, dia mety hiteny indray zany olona zany manao hoe eny e, pikely fisaina ianao tsy mahalala an'izany ianao. Eny e, anaoko kely fisaina aloha tsy izay iombona amin'ny démonie. Miala tsiny aho amin'izay zany. Tsy miditra amin'izay. Fa ny fahamarinana ny resahana eto dia izay. Anjarantsika ny mieritreritra sy mandinika zany mikasika an'izay zavatra izay. Ka rehefa nipotehin'ny Josia zany le hôtely tsampy, ka nidorany teo koa ireo piretra tsampy ireo, dia lasa natao ino ny toerana teo lohasahan'i Noma io zany, teo Tofeta io. Lasa fandoroana zavatra maharikoriko sy zava-betaveta teo amin'ny tanàna zany, satria lasa natao dépotoir io toerana io nandoroana fako. Hitanareo ilay mbo mahitsy fandoroana fako hoe enina naterana fako. Dia lasa natao an'izay zany le toerana teo Tofeta zany, lasa fanariana fako, fanariana maharikoriko sy zavatra mahatsiravana. Ka rehefa nanariana fako dia inona zavatra hitantsika eny mbo mahitsy? Misy setroka foana eny mbo mahitsy eny mirehitra le fako. Dia izay nge le zavatra resahana, tiana resahana tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ahoana izy raha iverenantsika le vaky teny teo? Ahoana tsara izy teo? Zay le izy hoe fahatsiarovana an'io lohasahan'i Noma io zany no nandatsana ireto vahoaka reto. Dia izao le soratany eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy teo raha vakitsika le Apokalipsy teo toko 10. Vakitsika teo le Apokalipsy toko 410 dia ny andininy 10. Ahoana izy? Vakitsika ny andininy 10 tapany faharoa dia ny andininy 12 tapany voalohany. Dia ahoana izy ny andininy 10 tapany faharoa? Manao hoe sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara
eo anatrehan'ny anjelimasina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy dia hono izy ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miakohoka leon'ny bibidia sy ny sariny. Dia inona ny zavatra nisy? Rehefa nodorana teo zany le mpitena le tempolotsampy, nodorana teo le pretra tsampy, dia lasa natao dépotoira zany le izy fanariana zava-betaveta sy zavatra maloto eo amin'ny tanàna zany, lasa dépotoira, lasa fanariam-pako izy. Dia ny fako moa dorana dia mirehitra mandrakariva zany, dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra natao tamin'ireto zany, lasa ohatran'ny hoe mirehitra mandrakariva ohatr'izay. Dia ohatran'le fako eny amboa mahitsy. Jereo fa misy setroka foana satria misy mirehitra foana le fako, misy mirehitra foana le fako eny amboa mahitsy dia mivoaka setroka. Dia ohatr'izay mihitsy zany ny ampitoviana amin'ireto izay niny ny ankohoka teo anoloan'izy, eo alohan'ny bibidia sy teo anatrehan'ny sariny ary nandray ny mariky ny bibidia. Dia ny fampatsihivana amin'izay zany, fampatsihivana le fahavetavetana nataon'ny zanak'Israely tamin'ny Moloka zany sy ny zavatra nanjohan'ireo izay nanao an'izany tempolotsampy zany sy nampanotany zanak'Israely ka nodorana zany tempolotsampy zany, ka nodorana teo ireo pretra tsampy, ka lasa faniriana zava-maloto teo amin'ny Israely zany ka nampiretina mandrakariva. Dia tahaka izay koa zany ny anjaran'ny reto mpiavonavina ny Babilôna reto amin'ny andro farany, hoe hirehitra mandrakariva izy, ka ny setrony izy dia hiakatra mandrakizay, hodorana izy ka ny setrony dia hiakatra mandrakizay. Dia io moa zany no mahatonga le hoe, zay no mahatonga le teny hoe Gehena, na hoe afo be, satria avy amin'le hoe lohasahan'ny noma zany no ny avian'izay. Ka io moa zany le tenin'Andriamanitra no milaza manao hoe ary ny setroka ny fijaliana izy dia hiakatra mandrakizay. Ny fanontaniana ty mipetraka zany dia ty manao hoe ahoana? Dia ahoana dia hirehitra mandrakizay tokoa zany ireo, hijaly mandrakizay zany ireo. Fa zao tsy hamaly an'izay zavatra zay tsika, fa hiresaka an'izay tsika rehefa tonga any amin'ny toko 20. Dia rehefa tonga any amin'ny toko 20 zany tsika miresaka an'izay zavatra zay. Dia ny zavatra ho resahantsika indray zany dia hoe hiresaka tsika hoe raha zay zany ny vokatra mahakasika an'le hoe fianjeran'ny Babilôna zany, araka ny voalazan'le anjely fahatelo manao hoe raha misy miankohoka alohan'ny bibidia sy alohan'ny sariny dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra hozy izy. Ka hitantsika teo zany ny conséquence na ny vokatra ho an'ny vahoakan'ny Babilôna mikasika le hoe ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara izy, ary ny setroky ny fijaliana ozy izy dia iny hiakatra mandrakizay. Ahoana indray ary zany ny anjaran'ny ireo izay miankohoka eo anatrehan'ny zanak'ondry? Inona indray ny vokatra ho azon'izy ireo ny amin'ilay fianjeran'ny Babilôna? Ka zao tsy ampy ny fotoanantsika fa amin'ny lesona manaraka zany tsika miresaka an'izay hoe inona indray ny anjara omena ho an'ny vahoakan'ny zanak'ondry izay miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra, zany hoe ireo izay mandray ny afa-tsy le anjely voalohany manao hoe miankofy alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Inona zany ny anjaran'izy ireo indray? Fa tsy ampy ny fotoanantsika fa manaraka indray tsika miresaka an'izay, hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitry ny maro, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao izay raha eo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Sorato am-pony raha ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Misaotra indray ny amin'ny fahazavana izay nomenao anay tamin'ity an'ity. Lehibe ny fitiavanao anay, ka tsy tianao mpiombona amin'ny démonia izay, hiombona amin'ny sampy. Fa kosa Andriamanitro, ny ankasitrahanao dia ny findronanay aminao. Mana-masinana iray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ary ho an'ireo izay tonga sainany amin'izany teninao zany, dia ny fanahinao ny hitantana azy ao amin'ny marina rehetra. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako.
amin'ny manaraka indray. Baibay daholo antsika rehetra.